Izay ny amin'ireo vaovao tapatapa mifahifatika koa isika eo amin'ny vaovao ny toe-karena. Iverina amin'ny faran'ny volana ity ny fanarahamaso ekonomika. Io ny nivohitra nandritra ny atrik'asa no karakarain'ireo komisera sy mpanarahamaso avy ao amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana tetsy ny antenimiran'ny varotra tetsy Antaninarenina. Andindim vaovao no arantsika. Hiverina amin'ny telopolo meo avy zao ny fanarahamaso ekonomika izay sahan'ireo komisera sy mpanarahamaso avy amin'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana araka ny nambarin'Andriamatoa Tasafy Armand, ministra ny varotra sy ny fanjifana, nandritra ny atrik'asa ny toto-sain'ireo komisera sy mpanarahamaso tetsy amin'ny antenimiran'ny varotra tetsy Antaninarenina. Voaterinato vonjomaika tokoa ny fanarahamaso ekonomika manerana ny nosy satria nisy ny fioaram-pefy hoy ny ministra. Contrôle économique de napetona noho ny fahatsapana fa tokony betsaka ny zavatra alamina aloha atao anatiny aloha ny izoana amin'izany fisafona na contrôle économique zany iroso any amin'ny professionnalisation ny asanay zay no anton'ity atelier anankiray amin'ny olona volana miaraka na ny commissaire na ny contrôleur ny procédure mazava. Resy lahatra ireo mpandray anjara avy amin'ireo sampandraha rahaparitry ny varotra sy ny fanjifana manerana nosy fa matoa nisy ny atrik'asa dia hitondra fanovana sy fanatsarana zany eo amin'ny hisehatry ny asa. Matoa misy ny organisation dia misy ny fandaminana hanatsarana ny asa ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Fanatsarana ny contrôle économique namoana ny procédure ifezana ny atao hoe contrôle économique sy koa ny fitsipika anatiny mifehy ny asa ny contrôle économique. Fantatra tao aorian'ity atrik'asa ity fa amin'ny 13 meo avy zao no amoahana amin'ny pomba ofisialy ny fehi-kevitra ny vohitra nandritra ny atrik'asa mikasika ny fanarahamaso ekonomika izay natrehan'ireo komisera sy mpanarahamaso ny varotra sy ny fanjifana.